Malagasy mpiraitanindrazana mandalo fotoatsarotra izy tontolo zao ankehitriny. Voakasika izany tanteraka i Madagasikara sy ny vahoaka malagasy amin'ny fisian'ny valanaretina coronavirus na Covid-19 izao. Tsy mbola misy fanafody fanefitra na dia miasa mafy amin'izany aza ireo mpikaroka sy manam-pahaizana manerina zao tontolo zao. Tsy mbola misy vaksiny fiarovana ihany koa fa mbola eo am-pikarohana. Raisiko andraikitra ny mampahery anao sy manome torohevitra vitsivitsy hiatrehana izao zava-doza tsy roa amantany izao. Mahery vaika sy miazakazaka ny fianakitiaretina ity. Noho izany dia ny fandraisan'ny tsiraray andraikitra tandrify azy ihany no fiedina voalohany andresena azy io. Fotoana tokony isehoan'ny fahaiza mitarika na leadership ny fitoram-panjakana ny fotoana tahaka izao, ka andraisan'ny fanapahan-kevitra aingana, tsy amitahotra, na fitavozavozana, na fiambakavakana, en cohérence et en responsabilité ny teny frantsay, satria miazakazaka hoe aho ny fivoarany valanaretina io raha ny zavatra hita amin'ny tany maro no jerena. Ny tsy fandraisana fanapahan-kevitra aingana sy matotra dia mitarika fisavorovoron'ny saim-bahoaka sy fikorontanan'ny fiarahamonina. Anjaran'ny mpitondra ny manome tokony vahoaka ao anatin'ny mangarahara na transparence ny amin'izay fampin'ny famatsiana ara-tsakafo, ny fanafody ary ireo zavatra ilain'ny mponina amin'ny fiainana andavanandro. Amafisiko fa tena antoka lehibe ho an'ny fitoniana ny mangarahara. Iray no feo tokony hoen'ny vahoaka. Aoka tsisy feo na hevitra maro mifanipaka. Tsy fotoana fiarovateny zao, na fanamaivanana ny toe-draharaha, na fanliana andraikitra ihany koa. Tsy fotoanan'ny fifanenjena sy erisetra ihany koa. Mila arovana ireo sehatra sy orinasa fototra tsy maintsy mihodina ao anatin'ny krizy tahaka ny fahasalamana, herinaratra, solika, fitaterana, ny famatsiana ara-tsakafo. Ilana ihany koa ny mangarahara eo amin'izay volam-panjakana rehetra atokana sy ampiasaina hiatrehana izao ady izao. Aoka atsahatra na aantona ireo fampiasam-bola ho amin'ny fandaharan'asa tsy mifanaraka amin'ny lahara-pahamehany izao ady izao. Ry Malagasy mpiraitanindrazana, miantso ny tsirairay handray andraikitra aho. Miantso indrindraindrindra ny Malagasy isam-batan'olona irahina, satria miatroka fahavalo tokana sady ombonana isika. Aoka arahana ireo toromarika avy amin'ireo tompona andraikim-panjakana. Tsy mamela mahazo ity valanaretina ity. Misy ireo toromarika entitra, tsy maintsy ajain'ny tsiraray, toy ny hoe fijanonana ao an-trano na le hoe confinement, fisasana tanana matetika amin'ny savony, fikoafana na mievina anaty kio fa tsy anoloana na anaty tanana, tsy fifandraisan-tanana, tsy fifanoroana. Raha misy ny sarona amin'ny vava sy orona, reny antsoina hoe masque ireny, sy ny fitaovana fiarovana hafa, dia aoka ho atao lahara-pahamehana omena azy reny ireo tratran'ny aretina ary indrindraindrindra mba omena an'ireo mpitsabo rehetra miady amin'ny valanaretina sy ireo mpiara-miasa aminy izany zavatra izany. Tokony isy tetim-panorona eo amin'ny lafiny fampianarana, hiatrehana ihany koa ny fiantonan'ny fianarana mba ampitoniana hoe aho ny mpianatra sy ny ray aman-drenin'izy ireo. Miantso koa aho ireo olona tsara sitrapo rehetra hifanome tanana ka tokony ho manina sy omena ny fanofanana ary ny toromarika rehetra izy ireo. Ry Malagasy mpiraitanindrazana, misy fiantraikany betsaka amin'ny toe-karena ny coronavirus na Covid-19. Mila manana paikady na mametraka paikady mazava amin'izany ny mpitondra fanjakana rehetra. Fantatro
fa tsy hoe matahotra fotsiny ny aretina ianao ry malagasy, fa manamafy ny amin'ny hoavinao koa eo amin'ny lafiny fivelomana. Mila omena antoka ny amin'izany ny vahoaka tompoko. Mila atao mangarahara ny paikady tokony hanampiana amin'ny fomba rehetra ny orinasa izay hiara ny fiantraikan'izao Covid-19 izao azafady. Betsaka ny hevitra azo ampiarina. Misy fanapahan-kevitra tokony ho raisina aingana ihany koa ho fanomezan-toky sy anohanana ireo orinasa sahirana sy mpiasa eo amin'ny sehatra tsy miakina. Tokony isy arika ho an'ireo orinasa mety voatery mandroaka mpiasa na hanao chômage teknika ka ampitombo indray ny tsy anasa. Eto dia te hilaza hoe misy vidiny izany rehetra izany, nefa mila fasahiana, mila fomba fijery matotra ao anatin'ny fiezaka sy mitsinjo lavitra koa. Malagasy mparay tanindrazana, ankoatr'ireo voalazako ireo dia tsy maintsy manomana ny fiatrehana ny hoavy sahady. Dieny zao isika, indrindra ny mpitondra, satria tsy maintsy ho lasa io valanaretin'io aoriana. Misy politika mpitantanam-bola sy ara-bola matotra sy mifanaraka amin'ny zava-misy eo amin'ny firenentsika tokony efa apetraka hiatrehana ny arenana sy anarenana ny toekarena aingana dia aingana. Misy paikady sy modely mpampandrosoana vaovao ara-tsosialy sy ara-toekarena tokony ajoro tahaka izay efa homanina any amin'ny firenena maro. Averiko fa tsy hoe matahotra fotsiny aretina Covid-19 ianao ia, fa manamafy ny amin'ny hoavinao koa eo amin'ny lafiny fivelomana. Mila fahavononana tanteraka ny fiatrehana ny ady atao amin'ny coronavirus na Covid-19 izao. Raiso ny andraikitra ry vehivavy sy renim-pianakaviana, mandraisa andraikitra ry tanora, miantso ny isam-batanorona ho tony ka hiara-misalahy sy hifanolo-tanana amin'izao ady izao. Mitrotro ambavaka ny vahoaka malagasy tsiraray sy ny firenena iray manontolo ihany koa, mangataka famindrapo sy fampaherezana avy amin'Andriamanitra Ray, Zanaka sy Fanahy Masina, samy ho tain'Andriamanitra tompoko.